Fa ina lehibe indray no androsoana ny tokantranontsika amin'izao fiarahantsika izao a. Larina fahaefatra amby roapolo indray ny fampianarana izay rahantsika jery sy manaraka ho tsika eto tokantrano a. Manona ny hatsarany Jehosoa amin'ny tokantranontsika tsy avy ary manona ny hasoavana lehibe amintsika olombelona izay mandeha sy miaina iain'ny teny Jehosoa, ilay Andriamanitra tsara sy ilay mpaminany lehibe tonga tao amin'ny Israelianina tondra ny famonjena fa tsy ny rarahiny. Fa tonga eto kosa ny teny marina ankehitriny mampitodika antsika hafa firenena hitodika ho any amin'ny Jehosoa ho famonjena antsika rehetrarehetra. Amerina ny fiarahabanantsika rehetra ny tena koa ny ambasadorany Jehosoa sy ady andray a mandroso tokantranontsika amin'izao fotoana izao a, mitondra ny teny sy ny fampianarana, mitondra soa sy famonjena ho antsika. Ny fampianarana indray moa zany dia hoe ny nahatonga inona daholo reto anarana be tsy izy tonoa ny olona izay tsy mitondra famonjena. Tsisy nahafaka ny olona tamin'ny fahotanana ny ray azany. Efa nazavaiko teo moa rehefa tsy nahafaka tamin'ny fahotana dia tsisy. Maninona kosa ny naranentin'ny ziady kosa no nahafaka amin'ny fahotana ilay hoe Jehosoa? Ny antony satria tsy avy ety aminareo ety ambony tany iny. Arainareo tsara dia anjely ange mitondra ny ho anaran'io tetỳ aminareo tetỳ e. Anjely mitondra ny ho anaran'io tetỳ raha ohatra ka nahatsiana ry olombelona ka mazava zany fa avy any amin'ny lantilanty ho anarana io. Fa tsy avy ety an-tany akoriny. Andro ke jerevantsika teny izay any amin'ny boky Matthieu izay raha tsy diso a, hoe raha tsika jerevana izy. Ka eo zany dia misintona ny sehatrintsika hoe tsy anareo olombelona io anarana io. Ka rehefa tonga kosa ziady mitondra anazy a, dia mamerina le anarana izay nampitondraina ny anjely tamin'izany fotoana izany hoe ity anarana nanonana anazy a, ka izay le anarana marina tany amin'ny lantilanitra koa mazava be. Dia nareo ety an-tany no atao manaraka ny any ambony fa tsy nareo akory ny baiko ny any ambony any. Ny any ambony no mampidina teny ety a, fa tsy nareo avy ety no baiko ny any ambony any. Fa ny zahatra hita mantsy dia nareo avy ety no miezaka mibaiko ny any ambony any. Terenareo amin'ny fikarohana, terenareo amin'ny fitadidiana, terenareo amin'ny zao zava-misy. Ka raha voazahatra ohatran'izany a, dia ny zavatra ety an-tany tsy mitondra soa noviana. Satria ny devoly foana no manakotana ety. Devoly no tompon'ny sainareo ety a, ka tsy mety mandeha mihitsy io. Fa ny zavatra rehetra any ambony a, dia tsy maintsy avy any ambony no midina makety aminareo ety. Izay nahatonga azy hoe nampitondraina ny anjely a, ka anjahanareo no mandinika ny dikan'izay. Hoe avakitsika Matthieu toko voalohany a, iza moa izy Matthieu toko voalohany diny faharoapolo. Ianao ankely hiteny ty e. Hiteny an'ity aloha mialoha nidirantsika amin'ireo hoe reto daholo anarana diso nataonareo noforononareo olombelona, nataonareo petapeta toko tao amin'ny teny Hebreo tao. Na dia anazy hoe avy any an-danitra ny famonjena dia nareo ty an-tany ve ny andeha hamorona anazy. Fa raha ziady anina dia nametraka an'ilay teny a, dia nisoratako araka ny fomba fiteninareo Hebreo ny teneniko aty satria efa nipotehinareo le anarana dia tsy hitanareo intsony ny fahamarinana. Izay ny marina tamin'izy. Ka ny anarana tsy avy ety aminareo fa avy any amin'ny lantilanitra. Ary zara ny teny taminareo a, tsy anarana tetỳ an-tany fa avy any amin'ny lantilanitra ny teniko anareo hoe ity le anarana tany. Dia tsy hitenao ianao zany ve avy any? Dia matsotra be koa ny teniko anao avy any mihitsy zany ziady zany. Fa raha tsy avy any za dia mampanota anao ohatran'ny rehetrarehetra ihany koa nataoko. Teny zavatra tsy izy, nitondra anarana tsy marina izay niteraka fahotana ho an'ny olona. Fa matoa tena afaka amin'ny fahotana ny olona dia tsy avy ety intsony ny fampianarana fa avy any aminay. Izay ny fahamarina. Avy any amin'ny lantilanitra porofon'izany le anjely a, nga le anjely avy ety aminareo. Avy any amin'ny lantilanitra ange ny nidiny dia niteny taminareo. Saingy ny vononareo moa le anarana dia tsy hitanareo intsony izay ho raisina, dia nataonareo petatoko tamin'izay soratra masina hitanareo trano, izay no nataonareo izay. Satria tsy hitanareo intsony le anarana. Dia niforiporonareo araka ny tenin'ny mpaminany, izay mavoaka aketo hoe ty daholo le tenin'ny mpaminany nakanareo le anarana. Fa ziady ihany nitondra le anarana kosany a, tsy avy eo amin'ny teninareo, fa avy any amin'ny lantilanitra. Fa za fotsiny nanaporofo hoe ao anatin'ny tenareo koa misy milaza an'io e. Misy milaza ny teneniko, fa tsy hoe tena le précis. Ka ny misy milaza tsy midika hoe tena précis zany fa indisy no omena. Fa ny anarana hoe Jehosoa azy nomeko anareo a, anarana efa avy any amin'ny lantilanitra zany nampidininy ety, ary tonga ny anjely nitondra an'izany fa ny vononareo olombelona le anarana tamin'ny alalan'ny jiosy. Ho avy ny fiafarany tantarany tany ty a, dia midina indray ny iraka avy any amin'ny lantilanitra dia ny zandriny Jehosoa zao hitanareo zao a, mamerina hoe afaka amin'ny fahotana izay miantso ny anarana io a, tsy avy ety aminareo fa avy any aminay.
Satria le soratra masina anareo avy eny aminay daholo, avy eny amin'ny lanitra daholo io. Dao ary metsika ary le teny Matio toko voalohany diny faharoapolo. Fa raha mbola anseny zany izy dia ino isy anjelin'ny tompony iseho tamin'ny nofoko anao hoe: ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra napakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ho kipony dia avy amin'ny fanahy masina. Anjely zany ty ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Yahosoa, fa izy no hamonjy ny olona no afaka amin'ny fahotany. Zay mazava be mihitsy zany. Dika ny anarana zany dia manala ny olona tsy ho mpanota intsony. Zay ny definition le anarana. Ary anarana avy any amin'ny lanitra io fa tsy avy ety aminareo, zany na voanareo ange. Nareo mamoromorona anarana petatoka ety an-tany ety, sady efa nivonoan'ny Israeliana le anarana, mbola nataonareo petapetatoko araka an'izay ahafahanareo manao anazy eo. Nefa nareo tsy mahafantatra hoe anjelin'Andriamanitra nge no mitondra an'io anarana io. Dika zay tsy avy ety aminareo io. Ka rehefa nivononareo olombelona le anarana dia tsisy mahintsony nareo. Dia tsy maintsy ny avy any ambony indray no mitondra azy midiny ety aminareo. Raha vao miverina ndray le anarana afaka ny fahotana ny olona zao hitanareo zao. Dia tonga na miteny hoe nareo dia miteny zavatra tsy izy dia rehetrarehetra io. Ny zavatra avy any ambony no mamonjy ny olona fa tsy ny zavatra ety ambany foroporonareo. Rehefa tonga tety aminareo ty narana mamonjy dia nivononareo izy. Ko aiza tsony manareo ny afantatra an'iny? Zara ny devoly ary iny maty. Dia ianareo ndray ve izy nataon'Andriamanitra hoe zanaka ny devoly no mahay mamorona le anarana mba tonga saina. Ianareo mpanota ve mahay mamorona ny anarana io? Mba meo anange ny teny. Satria voalaza nisy toko fa 7:dimapolo sy ny faharoa fa ny mpanota dia tsisy Andriamanitra ny aina. Dia ianareo mpanota fe zany no andeha hitenen'Andriamanitra hoe ity ny anarana maro nefa ianao mpanota. Zay mba tonga saina. Rehefa nivononareo io anareo dia tsisy mahay nitsononareo olombelona. Ary matinareo rehefa maty ny apôstôly, dia matinareo le anarana novainareo ny Jesosy, ny Jesoa sy ny maro samihafa sy ny Yesoa sy ny Yehosoa io, novainareo anarana tsy izy daholo le izy. Anarana petatoko ny foroporonareo daholo nalefanareo tao. Satria nareo namono an'le anarana dia tsisy tsony ny famonjeny, nivadika mpanota daholo nareo. Dia ahoananay zany nareo zay mpanota ve ny dia hamoaka an'le anarana indray? Ianareo zay efa niolona tamin'i Jesosy hatramin'izay, Jésus hatramin'izay, na ny Israeliana nge niolona tamin'izany Jésus zany ny antony, izy tsy mba raha n'io Andriamanitra io zany. Ka na iantso Jésus nareo na iantso Yehosoa nareo na izy, tsy nivakiny lo mihitsy zany, ary tsy nirarahiny mihitsy, satria tsy minteresy anazy mihitsy resaka famonjena zany. Mandraka androany, zany antony mahatonga zay ady amin'ny teny hoe miadalanareo fa nga azo fanofarana zany io teny io. Ary raha tsy misy Yehosoa io na ny soratra masina aza diso, na ny soratra masina eny am-pelantanan'ireo jiosy ireo ara diso, satria misy teny eo hoe ny seza fiandrananao Andriamanitra o, dia mandrakizay toria. Ko Andriamanitra zay Andriamanitra anao, misy Andriamanitra anankiroa nge ny dikan'izany voalazany salama. Mazava fa tsy dada Iavarery no Andriamanitra fa misy zanany eo. Ka izy moa tsy miraharaha zany nefa dia ny soratra masina ho aminy ara miteny an'izany. Zany ange tsy azony. Fa zay avy any amin'ny lanitra tsy maintsy mamerina an'le teny satria avy any aminay io nidina hoe reto daholo ange ny teny nalefa teny aminareo teny ka mba jereo. Mba jereo reto teny nomenanareo fa aza mianana ohatran'izao. Saingy tsisy netiny ihany moa. Dia tonga ny andro farany dia midina amin'izay zay ny rana dia ny zandriny Yehosoa. Tonga eto aminareo miteny hoe miverina amin'ny anarana normalina amin'izay dia afaka mifahotana. Dia io zao ampianarina zao. Ny avy any amin'ny lanitra tsy maintsy mitondra an'io. Satria hoe azo omeny any alika zay masina. Ao anatin'ny soratra masina ireo nge nomeny le mpaminany Yahosoanareo zany e. Hoe azo omeny alika zay masina. Anananareo zany teny zany. Ary iza tsy peo ny lonan-kisotro izy nyvatsonareo sao dia mifototra izy mamely anareo. Ka ny zavatra masina tsy azo omena ny zavatra tsy masina zany. Ka ianareo olona tsy masina, ahoana moa ny anomezana an'io anarana hoanareo olona tsy masina io? Leo ny Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota nefa nareo mpanota. Ny anarana ampitenareo dia ianareo samy mpanota ve ny amoaka anarana marina mba hameriterety e. Lovakitsika hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Nge vakitsika tenizay. Araka ny boky Isaia toko 7:dimapolo sy ny faharoa. Isaia 59 dia ny 1 hatramin'ny 2.
nongety ino ny tanany avatsy fifa mavonjy ary sofony tsy ladalovana fa mare fa ny eloko reo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina antavany aminareo ka dia tsy miaino izy, tsy miaino izy. Ianareo mpanota, raha vao maty io anaran'io dia mpanota nareo, dia izy aminareo zany no afaka merina n'io anarana io, mba nieritreritra ve nareo? Andriamanitra zay tsy miaino mpanota ve hanomeny anarany anareo zay mpanota? Io hoe izy miteny hoe azo omeny ny alika zay masina, ka ny alika zany ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana moa nareo ny afantatra ny anarana dikan'izany? Fa matoa voaka ny anarana ankehitriny zay mafaka ny fahotana, tsy avy ety aminareo, tsy vokatry ny calcul nareo. Anjela nge no mitondra anio hoe tsy vokatry ny calcul ny dikan'izany izy. Anarana nidina avy any amin'ny lanitra avy any zany nidina nomena anareo, ary ny avy any ihany ny afaka mitondra anio vao afaka ny fahotana nareo. Zany tsy nafaka reo tamin'ny fahotana fa nandeha tamin'ny rediredy daholo no rehetrarehetra reo. No ke jefatsika tendry Andriamanitra hoe azo omena ny alika zay masina, somary karotsy kely aloha zay dia hevitra mivoaka aingana izy mba hampalaky anazy. Matio 7:7-9. Matio 7:7-9. Azo omena ny alika zay masina. Ny zavatra masina zany tsy azo omena ny alika. Ary aza tsy peo anoloana kisoa ny vatosoanareo, fa andrao anitsaka azy izy dia hifototra ka miraviranareo. Zany zany le teny hoe tsy azo omena ny olona. Ny atao hoe alika moa zany dia ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra no atao alika. Zany hoe any ivelan'ny lanitra zany. Donc avakitsika zay teny zay hoe any ivelany alika. Apocalypse 22:5. Atsika 22 fil angamba izy. Apocalypse 22:15 angamba izy resy diso andreo avakitsika. 22:15. Apocalypse 22:15. Fa ny velany ny alika sy ny mpanody ratsy, ny mpitsangatsanga sy ny mpamonola sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra ty alaina sady mpandainga. Zany hoe ny ten'Andriamanitra araka ny Apocalypse 22:15 dia miteny hoe any ivelany ny alika. Ka rehefa ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany zany dia tsy mahazo minina avy amin'Andriamanitra, tsy azo mihinanao ny zavatra momba an'Andriamanitra. Ary ny atao ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny mpanota ny dika zay, any ivelany reo mpanota reo. Ka ianareo mpanota zany tsy afaka hamoaka an'io anaran'io Andriamanitra masina io zany satria zava masina izany. Azo omena ny alika zay masina, azo omena ny any ivelan'ny mpanota any masina. Ary Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, ahoana nefa anareo namoaka anarana? Anarana avy any amin'ny mpanota ve ty avoaka anareo ty? Dia mbo marina ve ny anarana navoaka amin'ny mpanota? Valiny tsy marina ny anarana navoaka anareo mpanota. Porofon'izany nareo mipetraka ao anatin'ny fahotana amin'ny rediredinareo be amin'ny anarana hoe tsy mahay teny hebreo sy ny karazany, dia mebe aminy olona miteny hoe tsy mahay teny hebreo. Io zany milaza aminao fa ao anatin'ny teny hebreo narany Iosoa. Ny anaran'ny dada Iavangy nomena atao e. Ary raha teny hebreo ny apôstôly nametraka anazy tao, ka rehefa nivononareo ny apôstôly dia novainy grika le izy dia anarana tsisy tsony no mipetraka teo, dia tsisy mahay io anarana io tsony nareo. Fa raha ny anaran'ny dada Iavazy efa nomboka tsy anareo notononina azy io naveriny Iosoa io hoe ny anaranao zay nomeko anazy, voaterina verina le anarana. Rehefa teo koa ziadiady mamerina le anarana hoe Iaiava anaran'le dada, azay ny antso an'izay Iaiava zay afaka amin'ny fahotana daholo. Afaka amin'ny fahotana daholo zay ny antso anaran'ny dada Iava. Namerina an'izay Iosoa. Dia sao ndray ziadiady mamerina anazy satria lalàna zany ho amin'ny famonjely anareo. Noho zany raha tonga zany io fampianarana manala amin'ny fahotana io ny anarana, tsy avy ety aminareo, tsy azo kehitrena ao anatin'ny soratra masina araka ny ataon'ny sasany hoe rehefa nandinika sy namakafaka ary namantatra dia zao le izy anarana avy any amin'ny anjely ve ho dinihana. Ary amin'izay ny vonoanao le izy, vonoanareo olombelona ny tiako tenenina. Ka rehefa maty le izy tsy tao anatin'ny soratra masinareo tsony, lasa mpanota daholo nareo rehefa tsy tao tsony le anarana. Ary rehefa mpanotonareo aiza itsony ny afantaranareo le anarana e. Ianareo mpanota ve ny andeha hamoaka anarana amin'ny hoe ty ny anarana mitondra mpamonjy famonjena nefa nareo mpanota. Lalàna hoe azo omena alika zay masina. Dia hipetraky ny teninao hoe ary ianao zany avy aiza matoa mitondra ny teniny avy aty aminay aty, tsy avy aty aminareo zany ziadia zany. Mahitsy be koa ny teniny ziadia. Fa raha avy aty aminareo zany ziadia zany dia mitondra anarana mampanota anareo ohatran'ny rehetrarehetra izy, fa sanatria zany e.
Sy ady azany raha ny dada Iava sy Iosoa hitondra ny teny Iosoa ty aminareo ty ilainy volonareo teo amin'ny fijaliana. Tsy mety maty zany moa iny. Reraka eo nareo amonany zany fa tsy mety maty zany. Nareo koa ve afaka hiadiny lantilanity. Lantilanitra ve hidivanareo. Raha tsy niteny dada Iava sy Iosoa dia nangina ny andro ny fotoana. Fa ho avy ny fotoana amaliny dia zay no mahatonga zao teny zao miverina. Dia mimanina mivaly ny arany dikan'izay. Zany mahatonga na miteny hoe mbola miantso foana sy ady aho hoe niverena fa tsy maintsy mandeha ny fahamalinana tena na tsy tiana. Tsy voasakana tsony io. Fa mbola rehefa noho ny famonjena, engane mba isan'izay mety miaino nareo. Nataon'izay ady aho. Engane mba isan'izay mety miaino amin'izay nareo. Tena fitiavana ity. Mazava zany. Fa mahatonga voaka zao fampianarana zao mahafaka ny olona fahotana dia tsy avy ety aminareo le olona mitondra azy. Satria raha avy ety dia mitovy ny lalàna. Hoe ny olona ety ambany dia mpanota ka tsy omena azy ny marina. Tsy mahazo omena azy ny zavatra tsara. Fa mahatonga verina ny fanafana ny fahotana tsy avy ety aminareo le mitondra azy fa avy any amin'ny lanitra lanitra avy any ambony any. Tahaka ny Jaona Paolo Batisa raha tonga teo nga iny olona ohatra nareo. Nefa ninonareo ny teniny. Raha Israelianina ny resahana zany. Raha tonga Iosoa mitondra ny marina fa saingitsy moa voalahatra tsy maintsy ho faty dia niezakezaka be nareo namono anazy fa nga iny mety maty zany. Nikena fotsiny fahafatesany mba hamonjena ny olona fa zingena natsangan'Andriamanitra rehefa avy eo tsy maty zany iny. Andriamanitra avy eo maty nareo. Maty fotsiny izy noho ny izy nakanofo fa tsy mety maty izy amin'Andriamanitra azy. Ary tonga ary ny fotoana mamaly amin'izay izy mamaly izy aloha amin'ny alalan'ny zandriny. Tonga ny zandriny rahany ilay zanaky ny avo indrindra Iava. Tonga ny rahana hamonjy ny olona ka rehefa mivoaka le anarana tsy misy discussion aminareo zany. Tsy nareo ny hanao discussion hoe ahoana ty zavatra ty. Tsy dikanareo zany. Fa ny teny dia midina ary afaka amin'ny fahotana ireo izay miaraka aminazy atrevy any amin'ny lanitilanitra io. Saingy nanome indisy kosa ny ambasadeur-nio sy ady anareo hoe misy anie misy indisy momba an'io ana amin'ny bokinareo e. Zay. Fa nareo dia avy nareo le mpanao petatoko dia zay ny tonga na miteny hoe jereo inge tenarana be dia be nataonareo petatoko le olona mpanotany namorona ny tony. Nefa ny zany anaran'Andriamanitra mahafaka amin'ny fahotana zany raha ohatra nge ka ny tenanareo nge Andriamanitra dia tamin'ny Mose midina avy any ambony ny anarana dikan'izay dia midina. Tsy maintsy avy any ambony no midina vao mety. Raha izy tamin'ny Mose. Raha tonga Iosoa dia anarana avy any ambony koa no mena ilay anjely ny raha nitondra ny teny ty ataonao. Roa zay. Ary ohatran'izay rehefa nyvonoana indray le anaran'i Iosoa tsy ho tafaverina intsony ratsy. Tsy ho tafaverina intsony io anaran'io raha tsy ny avy any ambony indray no mamerina n'io indray vao afaka miverina io. Ary rehefa naverina avy any ambony io dia afaka amin'ny fahotana indray zay miaraka amin'io anarana io zay zao atao amin'ny Iosoa zao. Tsy anarana ny foriporonina sy ny petatokonareo atao anatin'ny rangotra koa ny Hebreo akoriny io. Fa anarana avy ety amin'ny lanitra ny lanitra eo fiantsoana azy tany ambony tany noho ny amin'ny famonjena nomeny dia ny antsoina izy hoe Iosoa no anarany. Zay ny anarana zany avy any ambony any. Ka tsy nareo ty ambonin'ny tany ety ny merimerina petatoko hoe araka ny ohatr' zao. Fa tsy zany mihitsy izy. Anarana avy any amin'ny lanitra ny lanitra io fa za fotsiny teny hoe ny teny Hebreo ny afaka manoratra an'io hoe. Samy teny Hebreo le izy ane. Teny Hebreo nge zany Iosoa zany e. Gasa ny teny gasy. Tsy teny vazaha zany. Tsy teny anglisy zany. Tsy teny arabo koa zany. Fa teny Israelianina zany. Ka maha Israelianina an'le teny dia ny Israelianina koa mamaky an'le teny hoe Iosoa. Ary mahay miteny an'izany koa raha na malagasy na frantsay mahay miteny. Teny tsotra kely izy Iosoa ve dia tsy hoe miteny an'izany. Simple be zany. Tsy zatra manahirana zany. Zay tonga na miteny hoe anarana avy any amin'ny lanitra lanitra zany fa tsy avy ety aminareo. Fa asoratana tsara amin'ny teny Hebreo zany. Ary ny apôstôla noratra anazy ny anarana Iosoa ary zay tsy maintsy mipetraka. Ka raha nanoratra ny apôstôly fiongeny nampianarana azy izy ny anaranao Iosoa dia nanoratra araka an'izay nanoratany azy ny apôstôly. Fa tsy nisy Iosoa ny teny hoe naka stylo sy taratasy dia ty ny anarako ty. Fa samy nanonona ny anarany io daholo ireo hoe Iosoa. Zay. Fa azo atao tsara nefa manoratra anazy. Fa ny sansin'le feony hoe Iosoa izy ary ny dadany dia Iava. Zay dia mety izy zay. Fa tsy ny mpanota ny amoaka an'izany anarana zany. Fa ny olona tsy nanota
fa avy any amin'ny lanitra no midiny eto mitondra ny anarana sy ny fampianarana dia afaka ny fahotana zay miantso anazy. Zay natao hoe Yahosoa. Zay natonga ny ambasadorany zay ady any teny hoe Yahosoa ny fiantsonan'io. Ary na ny Hebreo nge mahay manoratra an'izany ho e. Angely izy e. Dia nanome ny fanaporofona ary amin'ny boky Moïse Moshe misy an'izao, ary amin'ny boky Jaona misy an'izao. Dia reny navaovao aminareo reny. Dahoary. Dao jerevantsika le anarana tsisy marina nytenenareo mpanota zany. Reto ny anarana navoaka ny mpanota reto. Mpanota zany nanao anazy ny dikan'izay. Vakitany dia manao amin'ny tableau tsy avoaka kely teknisiana teo avoakantsika daholo ny toko sy ny dininy namorona ny zareo le anarana. Anarana nyforiporona araka ny petatoko. Mivoaka avy amin'ny teny alengama ny avoakantsika le teny namoanjareo anazy ty le teny namoanjareo anazy zany ty. Otsika zao. Ty ndray araka ny boky nisy ihany ray Yod de Shin de Vav de A. Zao ny anankiray zao. Yod de Shin de Vav de A. Ny anakaiky indray avy amin'ity teny anakaiky aty indray, aty moa zany marina ihany izy fa tsy haiko ny misy fahadisoana an'izany. Ato indray ny anankiray Yod de He de Shin de A. Reo zany no teny namohan'le olombelona kely an'le anarana samy hafa am'izay mahafinaritra anazy. Ny ainga avy am'ireo le izy. Dia asiako tsipika tsara mihitsy mampisaraka anazy eto zany. Hitanareo am'izay nge zatra nataon'ireo olombelona. Reo aloha dia ao anatin'ny soratra masiny reo fa ny interpretenareo am'izay le izy dia zay no navoana azy. Samy ny interpretenareo ny olombelona ty Isaia 52:6 no isy an'ity Isaia 52:6 moa sa Isaia 52:7. Loatra andeha voakantsika izy amin'ny teny Hebreo. Samy teny Hebreo mantsy reo. Isaia 52:6 ty voalohany ty moa sa 7 tsy tadidiko tsara izy. Isaia 52:6. Na izy io na 6 na 7 vitantsika eo. Reto avy le anarana diso ny foriporon'le olombelona mpanota zany tiako tenenina. Isaia 52:7 zany ty 52:7 io izy. Io ny misy an'le hoe Yeshua. Ty le teny zany ty le nataoko soratra ty io ty le Yeshua ty le izy ty io. Io zany le sary io. Dao laiko sary nge dimiko anareo. Laiko tsara misy jamokely moa zany fa pikitsika fotsiny rehefa avy eo. Ty le izy dia aloha letsika sary mihitsy ny aloha. Zao. Ty le anankiray ty dia alefantsika sary eto le izy. Io le izy io io zany le ino alainy tenen'ny olona ty io izy io. Io. Yeshua. Dia misy asa moa ny farana metrany anazy. Ilaintsika sary le mandeha. Hitrany dingezabe izy am'izay. Hitanareo reto daholo zany le nalainy zareo sary amoana le anarana rehetrarehetra. Io izy io. Zao. Io ngeda be eo am'izay izy io. Avy amin'io zany no nakana an'le anarana io. Leo alaitsika ngezabe am'izay fa zay vao tena mety tsara le izy. Dia ampianariko antsika tsara mihitsy ny hoe jereny iny ataon'le mpanoty zao. Io ny ray io ny teneniko tamintsika teo Yod de Shin de ina moa ty? Ty le Isaia 52 ty zay le teneniko teo Yod de Shin de Yeshua. Zay le soratako tamin'ny tableau teo.
jerevantsika aloha tableau teo Iashua. Ato misy ato zany am'ty faranty he zitsika he kely zao de amin'ny le teny teto zany a avy amin'io zany nakan'ny olona ny anarana avy amin'ny terma io a de nampianariko teo de namoaka teny hafahafa am'izay io rehefa avy eo io sary ray anankiray io ndrindray tsika moka ny teny anankiray satria miary hitantsika aloha zany anankiray zay ny anankiray andray a de ary amin'ny boky nomery na hoe bamidy bara zany numéria 13-16 avy amin'ny ty ndray le anankiray zany hoe lasa anarana peta tokony foroporona fotsiny any a de niterena fotsiny hoe tsy maintsy araka zay mahafinaritra an'izay etetinareo a ka zara namoaka ny tony anarana tony ange nanaprofo hoe ao anatin'ny tenina rengo a misy miteny an'io zay ny teneko fa tsy miteny hoe précise fa ny rano précis de ny avy any amin'ny lanitylanta foana ny précis zay avy any any ary zay avy any any no mahafaka ny fahotana ka ny anarany Yahosoa zany tsy avy ety amin'ireo avy ety tany fa avy any amin'ny lanitylanta izy ary avy anyko izy ary avy any de nareo ty ve ny amorona ny anarany hoe zao ny anarany io mba sy fihetiretana e fa tsy maintsy avy any amin'ny lanitylanta koa no mitondra an'iny vao maro iny anarany iny a de zay vao afaka ny fahotana zay miaraka aminy lozika be zany de le hoe soye lozika na ny teny frantsay raha mba miteny an'izany de ndray le anarana anankiray a ty ndray le hoe Yoshua ty zany le izy ty amin'ny fandika teny de Yoshua io izy io farany ambany io a farany ambany amin'ny droite Yoshua de ty ndray zany ny famakinana azy ty io izy io ty farany ambany ty de aleoaloha atsika sary ndray aloha ohatra efa le fanaovantsika anazy teo ihany de ampitovintsika am'izay le izy tsy maintsy manao an'izao tsika hoa mba ahitanareo an'le hoe tato io fahatsolombelona maka sary fahatany am'izay aizany anazy ry zareo ngao azany de angezentsika am'izay ty a oe tsy mety ahoana de alaitsika sary ary izy aloha rehefa tsy mety mingeza zay nga mafahendrena de am'izay afaka ny olana zay mba mety ingeza am'izay nga manizy ny tena marina oy zao io ndray le anarana anankiray ataoko ngeza be mihitsy n'izy io a io le anankiray namorona ny olona le anarana de aloha sotsika daoly am'izay zay tsy ilaina aloha daoarana asesitsika ty zao tsy ilaina ntsony ty a de aloha avoakatsika an'izy satria le ngeza be nylaitsika zany de itiny a ty koa tsy ilaitsika ty de voakatsika any izy de ty ndray ilaitsika ty a ty mbola tsy ilaitsika ty nylaitsika ty zany esoritsika de ty koa esoritsika de mialy reny a de hitatsika am'izay le izy zany reo anankiroa zany sisa ny eo ambany masotsika ty a de ty le anakaiky de ty ny anankiray de avoakatsika am'izay zany le anankiray hoe noho ny am'ty zao le tao ariketa amin'ny bokyny izy moa tany amin'ny bokyny Isaia ty a de ty anaka io izy io de ty anakaiky ty ndray a tao bokyny numéri ty io le nysoratako aminatiny tableau io izy io iode he vava sina a io zao le tary amin'ny bokyny numéri a de le anakay a ty ndray atao anatin'ny bokyny Isaia iode sina vava a he zay ainina moa zany le ateo ainina de ale mpidiritsika am'izay zany ny fampianarana zany mikasika any am'izay reo izy zany reo zao ato misy vava ato vadiniko izy misy teo re izy teo tsy tana len'le tableau ato mbola misy anina ato am'le anina ato mbola misy kely ho de oha tsy dinitsika ataotsika mavomavo de am'izay de hita tsara izy mbola misy adiny le vava ato
misy vava ato zay de ty maintsy tia sotrika teto fa tsy eto tya fa ato ty ary zany fa manjary tandrifan'le jaune l izy de avy am'ty no ny voana le hoe Yehosoa tato a soratatsika ino moa zany mangamanga am'izay tato no ny voany hoe Yehosoa nasiany zareo deux points tato a eto anarana tsy izy nasiany zareo deux points de lasa hoe ye de aveo a lasa hea nopetrany any hea de tia lasa nataony de soa de avy am'ty ny vinarany hoe Yehosoa ary tsitsy nefa ty titre ty re ty ny apetraka reo fa ity natao hoe Ngia Josoa raha tsy ianareo io Yehosoa io tato moa zany nisy teboka kely eto ambony teny eo sitsika teboka kely izy a zao zay moa tonga anazany atao hoe Yehosoa io no atao hoe Josoa io no atao hoe Josoa io ho azy e tsy malala dao raha verifetsika eo anatin'ny Bamidbara zany le izy a araka ny voalazany ny aninato aiza misy teo voilà io Yehosoa io de jereva nge ato ambony ato e amin'ny tenin'ny Josoa nga leo tsany de Josoa tsika mijery fa zany Josoa zany natao hoe Yehosoa io voilà io mihitsy le anarana io Yehosoa égale Josoa raha tsika mita tsara iny e ka ho an'izay mivavaka amin'ny Yehosoa rehetrarehetra de mivavaka amin'ny Ngia Josoa daholo ny dikan'izay fa zany Yahosoa zany tena hafa mihitsy zany tsy Yehosoa zany na ny fanoratana anazy raha hafa satria fa nampianariko anareo ohatran'izao le izy azatsy ny teny tareo anatin'ny teny jiosy misy Yahosoa tsy zany teniko anareo fa ny anarana Yehosoa de tena ao anatin'ny teny hebroa anarana peta tokony foroporonareo le izy olombelona namoromorona an'le izy de ny hafarany iny mivadika tsisy afaka amin'ny fahotana mivavaka amin'ny Josoa dao zay mivavaka tamin'ny Yehosoa Josoa ny vavahanareo io mazava be io titre io ary baiboly hebreo eo a io le masorety ny teneniko taminareo teo bakeo nge ty io Hébreu masorety texte zany hoe baiboly hebreo zareo masorety namorona azy tany amin'ny taona -200 -400 tanoanina nanaovana antony de zay na tonga ny hoe ny anarana zany Yehosoa zany a Josoa ny antsona am'izany zay tsy mitovy amin'ny Yahosoa za tsara angamba zay reo zany le anarana petatoky io zany le ray aloha zay de ifindra ndray tsika diso aloha zany le Yehosoa diso satria Josoa iny ary za tsy nampianatra Yehosoa teto fa nampianatra hoe Yahosoa na ny fandroatana azy ary hafa satria misy anarany ray iny eo de Yehosoa moa le mpamonjy a zay ny toke tsy avety an-tana nge ka ho amboamboarinareo ety e fa misy indiso a misoratra masinareo zay ny teneniko fa le anarana ho avy any amin'ny lanitsy lanitra io ary zay anarana avy an'izay io ny etikoeto io a fa misy an'izany ohatry ny soratra masinareo misy indisy milaza anazy zay ny teneniko taminareo fa io anarana io no nysoratan'ny apôstôly ary rehefa noratra ny apôstôly de ny vonoany grika le anarana no vainarana Jesosy eo nareo mifanina am'izay de zay na tonga hoe lasa nanao ety da le olona mivadika Yehosoa ny vavany Josoa nefa niny tsy izy mihitsy zany le ho tonononareo e da ndraytsika hijerindray ala izy a am'le sary amin'ny tableau ihany jerefantsika indray a ary taiza indray ny vin'le Yesoa ka Yesoa zao raha soronao fotsiny ty io ty de efa Yesoa io zao indray le izy tato indray ny jiosy naka anazy le jiosy mitomany jiosy moa zany fa tsy jiosy izy tena marina fa mitomany jiosy ay nalay indray ty de zao a ty nataony a de nasiny deux points indray ty a de vokatra io deux points de nandehandray ny elo de aveo de mandeha ny sininy nofa afatsika ty ety voilà isitsika de mandeha ny e a de mandeha ny sinina esasa
Dia avy eo zay kely ty. Vadika foana koa ilay izy. Ia dia Esasa dia niditra amin'izay izy tato dia namoaka ny o. Ie dia soa nataony o ny ato zany OU na U. Yeso dia A ny farany. Le terme Yesoa indray zany dia tato noho ny ainga io izy io. Anarana petatokon'olombelona daholo izy. Ary zay niantso andreo tsisy afaka amin'ny fahotana. Tsisy afaka amin'ny fahotana zay miantso Yesoa. Tsisy afaka amin'ny fahotana zay miantso Yehosoa. Ary avy amin'ity Yesoa ty amin'izay no nivoaka avy hatrany le hoe io le Jesoa e. Io mivadika jia. Vadika jia dia lasa hoe jia. Dia jia. Dia soa. Dia A. Io le Jesoa io. Ary io ihany koa le Jisasy io. Jia. S. U. Satria ny U eo ihany izy Jisasy nataony zareo S amin'izay moa farany zany. Jesoa. Izy ao Jesoa ty Jesoa. Dia io ihany ny Jisasy. Dia io ihany koa ny Jesosy. Io daholo izy io. Anarana ny foriporonareo olombelona le izy. Petatoko daholo le izy. Avy ety an-tany. Anarana ny foron'ny mpanota. Aiza moa nisy mpanota afaka olona fahotana. Ny anarana ny foronareo. Aiza ireo no afaka amin'ny fahotana. Zay ilay hoe reo daholo anarana ny foriporonareo Yesoa, Jesoa, Jésus, Jesosy io izy io zany hoe mamaky avy aty amin'ny droite makany amin'ny gauche tsika. Dia satria moa ny jiosy ohatran'izay anazy de droite vers la gauche le appellation, le anarana zany, le fanoratana. Dia Yehosoa ty tsy mitovy anam-pianarany Ziadia mihitsy izy. Ny Ziadia tena mazava mihitsy le Yahosoa. Dia ozy koa hoe ny jiosy ingeo mahay miteny an'izany. Ary ao anatin'ny soratra ny jiosy ingeo misy an'izany. Dia zay natonga nanaka hoe tia le anarana lalàna navoaka ny Yehosoa. Dia tia le anarana ntonony Mose satria Mose satria mahafantatra dada Yava efa aminamay baiko hoe tsy maintsy hotononina any anarany Yehosoa azo na famonjena. Dia zay natonga Mose nanova anarany Yahosea. Hoe hovainy anarany Hosea atao hoe Yehosoa. Zay fotsiny kely izy. Fa saingy Yehosoa Josoa moa tsy afaka mitondra ny anarany ray. Dia zay natonga anazy natao hoe Yehosoa. Dia novainareo hoe Yehosoa. Satria nareo mahita ny Ziadia teny hoe Yehosoa. Dia ozy nareo hoe Yehosoa ny tena anatin'ny soratra Hebreo. Fiza milazanareo an'izany fa ao anatin'ny soratra Hebreo narany Yehosoa. Raha ny apôstôly dia marina fa nisoratana io. Fa raha ny jiosy tany aloha tany tsisy anarany Yehosoa zany angetao. Fa ny mpaminany no nanoratra ny momba anazy marina indray zay. Ary izy mitondra ny anarany ray dia marina zany any amin'ny bokin'ny Mose daholo misy an'izany teny zany. Ary Mose nanoratra ny momba azy. Ao ny anarany ray, Mose nanoratra anazy. Ao ny anarany le famonjena, mbola Mose nanoratra anazy hoe Yehosoa. Zay lasa hoe Josoa io izy io. Ka hitanareo amin'izay ny fahadisoana ataonareo olombelona hoe niteniteny foana mihitsy nareo. Ary avy amin'io koa natonga ny silamo le niantso an'ilay zanak'Andriamanitra teny hoe Isa. Satria nalainy le Iôda, ty Iôda ty nalainy dia nalainy le Sinina dia dinganiny zany ty ampovoany ty. Le vava io ny dinganiny. Zany hoe ho an'ny silamo indray zany dia zao nanaovany anazy. Zao nanaovany silamo anazy ho an'ny silamo ty Iôda nalainy dia trany dia Sinina nalainy dia le ainina napetrany zao. Dia trany dia nivoaka ny anarana hoe Isa. Zany natonga zao nanao an'ilay Isa. Mbola anarana tsy izy koa le izy. Isa. Io le Isa atsony zareo io. Zany ireo daholo zany anarana diso ny forononareo olombelona rehetra vokatry ny petatokonareo. Zao. Io le Isa io de droite vers la gauche aty mamaky makany. Aty mamaky makany. Any mamaky avy aty makany zany nareo. Zao iny flesy iny zany naranareo iny. Zao. Dia hitanareo amin'izay fa tena samy diso daholo ny rehetrarehetra io. Zay natonga ny ambassadeur-ny Yehosoa hoe anarana ny forononareo olombelona nge. Tsy mahatonga saina ve nareo hoe anjely nasiana nitondra an'io anarana io. Dia ahoana moa nareo olombelona ny hanao petatoko hoe zao io ka.
zay tsy afaka fahotana nareo. Fa ny anarana zay mitondra manala ny fahotana zafadilitra de zay anarana avy any amin'ny lanitry io, ka zay avy any amin'ny lanitry no mitondra an'io de afaka ny fahotana reny olona. Mazava be zany. Ka raha ianareo no mamoromorona an'io ety tsy afaka ny fahotana zany nareo, de io nareo milaza fa tsy maintsy mpanota eo e. Zay nge le izy e, mpanota am'izay nareo. Ka ny solution miverena amin'ny Yahosoa ny tena marina. Aleo miverina amin'ny Yahosoa am'izay. Satria Yahosoa tsy anarana avy ety aminareo ty an-tany fa avy any io. Ka zay Yahosoa zay mihitsy rehefa nampianarin'izay adia, de io le soratra nomeko anareo hoe ao anatin'ny teny Hébreu nareo eo io e. Zay le izy andao fa fatsika am'izay ty satria efa mazava iny efa nisoratako daholo le teny teo efa anatin'ny fampianarana io zay io no tonga le anarany hoe Isa Jesosy karaha io daholo izy io de njanareo zany mandinika tsara hoe tsy misy zavatra tsy fantatra zany eto akory, ary fantatra daholo ny teny Hébreu ny voany zao soratra masina tenareo zao fa aza manao an'izany hoe tsy mahay teny Hébreu nareo, vino rasy teny Hébreu aminy fa teny inona ndray zany io aminareo. Zay zany no antsika hita fa ohatsika riditra amin'ny natonga ny anaran'ny Yahosoa de efa nampianarina atsika hoe mitondra ny anaran'ny ray izy tia natao avy any amin'ny lanitra, mitondra ny anaran'ny ray izy io le mitondra ny anaran'ny dada Yava izy. Ary ny mpamonjy teniko anareo fa hoe Hosoa ny anarany ano anarany inona ny farany. Ka rehefa mahita an'ity Hosoa ty nareo zay hoe manome indiso ny soratra masina, zay nge nyteneniko hoe ao anatin'ny soratra masina ny indisiny io anarana io, fa ny anarana fiantsoana azy dia Hosoa ny amin'ny lanitra ary zay no nampidiny anjely taty. Fa tsisy nyteny tanareo hoe de tena misy écriture an'izay mihitsy indisy no men'Andriamanitra, ary zay nahita an'izay indisy zay no afaka tamin'ny fahotana de ny apôstôly. Izy reo ny afaka tamin'ny fahotana fa rehefa tsy niaraka taminy de tsy afaka amin'ny fahotana. De zay no mahatonga hoe Ya Eho de Sina Hasao de de io no namoakany hoe Yahosoa. De zay niantso an'io satria anarana avy any amin'ny lanitra io afaka amin'ny fahotana. Zay le mitondra amin'ny teny hoe manatona ny Yahosoa de afaka amin'ny fahotana ianao. Zay fotsiny ngely izy anarana avy any amin'ny lanitra ary teny Hébreu fa tsy teny gasy io. Tsisy teny mihitsy ny teny gasy na teny sinoa fa teny Hébreu nge io e. Zay no tonga hoe misy indisiny io anaran'io ao aminareo, zay hoe voasoratra nge io e. Ny indisy no mena anareo hoe ty le izy ty samy teny an'izany daholo Mose, teny Mose zao io io ary teny Mose koa io Hosoa io, satria Mose no nilaza momba azy io izy io. Ka izay no maranako ny teniko hoe Yahosoa no anarana marina, tsy anarana avy ety an-tany avy any amin'ny lanitra. Ka raha avy any amin'ny lanitra de sy nareo ty ambony tany mpanota ety nareo petatoko am'le anarana de teny nareo hoe ity ny anarana tena izy fa le anareo tsy izy. Rehefa tsy nafaka amin'ny fahotana de ny valiny tsy izy. Tsy nafaka tamin'ny fahotana zany Yesoa zany, tsy nafaka tamin'ny fahotana zany Jesoa zany, na Jesoa na Jesu na Jesasy. Tsy nafaka tamin'ny fahotana zany Yehosoa zany satria Yajosoa zany. Ary tsy mahafaka fahotana mazava ao koa moa le isan'ny soratan'ny Silamo satria mba nalainy koa ny teny Jiosy de mba nanao koa izy. Samy manao zay tiany atao moa tsy samy efa samy miteny zay tiany tenenina koa moa samy miteny. Fa zay hoe tonga zay ady mamerina hoe ity le manafaka amin'ny fahotana, io le tena niantona teo amin'ny fijaliana, io le nivonon'ny zareo Jiosy tsy matahotra tsy matahotra an'Andriamanitra ary aza mianatra anazy tsony. Aleo izy babiny nataony eo. Fa ianareo zay maheno zao atsarana zao miverena, ary engany mba isy Jiosy hitodzika. Mamitody am'izay ho any am'le tena izy fa be zay nataonareo zay. Da de efa namono an'Andriamanitra de mbola sy tonga saina kosa maverena am'izay ny tena izy. Aleo mitodika am'le nivononareo am'izay tsy mety maty io Yahosoa porofony zany afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminazy. Ary tenenina aminareo Jiosy zany, nivononareo izy. Satria nafaka tamin'ny fahotana de tsy tianareo. Manao fagagana be izy de tsy tianareo. Fa io izy io, tsy maty zany izy. Tongetony zany raha mitondra ndray tsy mety maty zany io e. Tsy azo vonona zany famarina zany satria aiza koa nareo olombelona ve ny hamono an'Andriamanitra e. Tsy mety tsony zany fa tapitra teo ny tantaranareo miverina amin'ny hatsarana am'izay zao mitodia makany amin'ny antso avo amin'ny Jiosy, io le mpamonjy anareo io. Antso avy amin'izao tontolo zao
Ziady manao antsoava amin'izao tontolo zao. Io le mpamonjy anareo io amin'ny tablo io, Yahosoa no anarany. Anarana avy any amin'ny lanitra io fa tsy nareo ty atany aty mamoromorona zany, tsy ny mpanotany amoaka an'izany anarana zany. Zay natao hoe ziady ihany namoaka an'le anarana dia afaka amin'ny fahotana izay niaraka taminy, zay ny tanjon'Andriamanitra amin'le hoe aza manota intsony. Io le izy io. Io le nyteny hoe aza manota intsony, io Yahosoa io, zao tohiry ziady azy ao, dia manarana azy amin'izay fa sady mpaminany lehibe izy no Andriamanitra goavana be izy zanaky ny avo indrindra izy sady ankofana izy ny vavahana. Zany ka tena atsarana be indrindra manatona ny Yahosoa ianao. Zay ny teny fa dia mifarana hatreo maraha soa tsika samy motainy Yahosoa, ary Andriamanitra ny fahasoana sy ny fiadanao amin'ny Yahosoa ny hitantsika hita rehetra. Dia zay fa dia hivavaky marana amin'ny fotoana azy. Voninahitry anao Tata Malaiava, voninahitry anao Yahosoa malala. Taio zany te zany Tata Malaiava, mba tsy ho very mihitsy ny hatsarana azy efa nomenao, fa mba ho tadidiny jiosy ny hatsarana ho azy taranaka sisa ty, fa nananao foana mihitsy ny razam-be. Mba hitodika izy maindreha an'izao teny tsy mety maty sady tsy mety mijanona izao ny hatsarany sy ny amaminy. Yahosoa zay, Yahosoa, ataova mitodika amin'izay ny olombelona rehetra hiverinao any aminao. Efa mazava ny teny sy ny fampianarana. Ataova mitodika dao ny olona rehetra hiazakazaka any aminao. Tsara loatra ny teny nomenao. Vonjeo ny olona Yahosoa, tsy misy anarana mahavonjy afa-tsy ny anaranao rery ihany. Yahosoa ny anaranao. Tsy mba avy ety an-tany zany avy any amin'ny lanitra ny lanitra. Yahosoa le anaranao mahavonjy, mahafaka amin'ny fahotana, ary mahatonga ny olona tsy manota intsony. Ataovy tonga saina ny olona Yahosoa, afangano ny famonjena, maika hody ny zandrinao, maika hody ny zandrinao rehetrarehetra ho any aminao Yahosoa. Voninahitra anao mandrakizay. Taio zany teny zany mba hitondra soa zay hatramin'ny aina, mba ho famonjena ho amin'ny fanahy sy amin'ny lalak'alena. Voninahitra anao mandrakizay Tata Malaiava, amin'ny anaranao Yahosoa no an'izany favaka rehetra zany. Halleluia, amen. Dia izay indray no namarana antsika ny fotoana, dia manao velomantsika rehetra indray ny ambassadeur Yahosoa ho amin'ny fampianaranao manaraka indray velomany daholo azy.